Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokatrano manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing Silvour Perry. Vaovao, faux shampoing citron, papaye mixement, amin'ny sachet tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Ny soroana ny fiverenan'ny mpanao politika tsy maty manota ny alana amin'ny fivangonan'ny fahefana be loatra eo am-pelantanan'ny filoham-pirenena ka mahatonga ny fandriam-pahambahoaka ny fampiarana ny tany-tandalàna ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho fampandrosoana marina ireo ny teboka isan'ny goavana ka nandaniny 470 isanjaton'ny fidy nandrotsabato lalam-pandrena tamin'ny taona 2010. Ho voaboasana ao anatin'ny matonda tsoratra izany rehefa avy eo. Efa taona katrika andrany ny nananganan'ny Repoblika faefatra fahatsiarovana izay tsy nomen'ny fitondrana ankehitriny lanjany. Nanamarika ny 12 ny volana Desambra ireo hery politika na sedra vahoaka tamin'ny fifidianana farany teo ny mapara, ny antoko maitso, ny arkisika, ny antoko avana, ny malagasy miara-miainga disy fanantenana amin'ny fitantanan'ny raharaham-pirenena ankehitriny ny vahoaka ho iandrajoeliny. Mikrotany Morondava, efa-jato taona ny siramamy very tao amin'ny orinasa Sukoma vokatry ny fandrobana ny tranga hatramin'ny omaly ariva, 7 no efa voasambotra. Ankoatra ny Sukoma tranombarotra maro ihany koa no voaroba hatramin'ny omaly ariva. Fandefasana miaramila anina nambaran'ny praimitra Koly Roger Androandry, anamafisana ny filaminana, ankoatra ny fandraisana ny tananan'ireo maty sy naratra. Mirotsaka eny an-tsena manao fisavana ny tompony andraikitra ny ministera mivarotra manamafy ny fanaraha-maso amin'izao akatoko ny fety izao. Ny herinandro lasa teo entana fampiasa andavanandro lany daty milanja 400 taonina no ahina tobaka eny an-tsena, efa nisy ihany koa ny vary hotely kontenera ny paritaka tao Tomasina. Atahorana araka izany ny fahasalaman-bahoaka. Any ivelany fisaonana nasionaly telo andro natao Palestina tamin'ny nahafatesan'ny ministra tany Cisjordanie omaly. Fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fihetsiketsehana nataon'ny mpiasa. Ny andindinin'izay rehetrany. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsara Lalàna, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Socavitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Socavitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Utapénac. Très sincèrement à votre service. Zato isanjato vao coco tsy miparitaka vao coco tsy mandoto sady mora hoentina vao coco azo antoko vao coco tsara kalitao
matahotra orana Ok ya mora ampiasaina vao coco tsara ho zaho zato ariary tongolo voatetika miavo kotomila paty ampio sardine ani vita ny sakafo sardine ani ankafizo amin'ny fotoana rehetra mofo mikarepoka tetika voatabia ampio sardine ani vita ny sandwich ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani sardine ani tsara tsiro mora ampiasaina mora vidy. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. La prison, bah ouais, carrément. Hein. Je suis partante, hein. Donc il y a des bouts. Ny valatra miraiky amin'ny telopolo décembre 10,00 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady maimaim-pana ny fametahana azy tsy manam-paharoa ny fety amin'ny canal plus canal 7. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussad. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tiaro ny fiainam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahita lavitra appareil photo sy caméra ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampita amin'ny central hôtel Tsaralalana. Aiko prody manolotra anao tadio tsara tare loatra ianao milanao loatra pelana ianao ange directeur horonan-tsara indraniseho okane ivoaka manerana ny nosy ny 17 décembre ny DVD sy VCD amin'ny vidiny 7 ariary sy 10 ariary original ihany ny atsika Tadio. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao kimba yaraka. Ndao are. Fidetana rehetra ariary na 500 000 francs atao-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo. Ticket loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe tandreny sotara loka 20 pesona tolotro baolay anao fety milay miaraka amin'ny baolay
dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy sombokavy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitry ny Gold TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika eo an-trano isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity, ny soroana ny fiverenana ny mpanao politika tsy maty manota ny ialana amin'ny fangongony ny fahefana be loatra eo ampelantanana ny filoham-pirenena ka mahatonga ny fandriam-pahambahoaka ny fampiarana ny tany-tandalana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho fampandrosoana marina ireo no teboka isan'ny goavana ka nandaniany ny 770 ny mpifidina Androtsabato ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2024 ankehitriny efa ao anatin'ny Repoblika Fahefatra Madagasikara maro anefa no mahita fa toy ny teo aloha ihany no miverina tsikelikely ankehitriny na amin'ny fomba fanao politika na amin'ny fomba fitantana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny manafaingana ny fianjerany ve ny fitondrana era-janary-mampianina rao ny matoa an-dahatsoratra hoentiny Enika Jarakotomanantsoa. Iraky 20 Desambra 2024 efa taona ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra. Lalam-panorenana izay nipoitra taorian'ny Hetsbaok sy ny tolona tamin'ny taona 2024 ary nekeny ny 470 isanjato ny mpifidy. Io lalam-panorenana io no nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana. Ny filoham-pirenena izay mpiambina ny fiandrianam-pirenena ary tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampiraisana ny malagasy. Manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny anefa. Sanatria ve eo ambavahoana ny krizy manaraka indray Madagasikara ary tsy misy lanjany intsony izany lalam-panorenana izany. Tafaroboka sahady amin'ny lavaky ny fahadisoana nataon'ireo filoha teo alohany ve ny filoha era-janary-mampianina. Mipetraka ireo fantaniana ireo rehefa maro loatra ny fitarainana ary ny zava-misy hita sy re mahakasika ny fanaovany mpitondra tsinotsinona ny lalam-panorenana. Teraka ny ayahin'ny olo-pirenena tsotra rehefa maro loatra ireo fampanantenana tsy tanteraka. Rehefa maro loatra ny fivadibadian-dela sy ny resaka aneo satria ao kandida tsy resako rapito satria ao efa lany. Vakilony tsirairay rehefa mandro tsy lavolonimponina nefa ny mpitondra milaza fa milamina ny firenena. Raha ira dia efa tena nalazany hoe tany-tandalana, fanjakana tsara tantana. Miredona izany hatrany ny mpitondra na eto an-toerana na any ivelany. Voafaritry ny lalam-panorenana raha teo ireo, saingy izany ve ny zava-misy ankehitriny. Ndao izay mahakasika ny fiainam-bahoaka sy ny harena iombonana malagasy ihany no tanisaina amin'ny maso mahitsy. Mitohy isan'andro ny asandalo any atsimo, na izany aza, nisy ireo ambara fa dahalo no nomena 20 miliara. Tsy tao anatin'ny fandaram-potoana ihany koa ny fanomezana onitra ireo nahita faisana noho ny etraketraky ny dahalo. Ny mpitokona maromaro sy mpianatra maty ny balampitandro filaminana ny Morondava. Ny pesta efa namono olona 27. Ny valala indro miverina eto an-drenivohitra ary mitsangatsangana mandravavolany ambanivohitra any. Tsy mety vita ary mihamatevana trany ny delestazy. Raha isanjato latsaka amin'ny volan'ny Ministera ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana an-tany no atokana hampandrosoana ny faritra 20 sy ny komina 770 manerana ny nosy. Mihemotra lava ny fifidianana be ny tanàna. Mibanaka ny faridranomasina, tsy hita izay atao momba ny Bois de Rose, ny sokatra sy ny sisa. Mibanaka ihany koa ny lanitra Madagasikara. Tafiditra fotsiny izay te hiditra ary mivoaka izay te hivoaka, toy ny volamena ohatra. Manaraka ireo malaza ny kolikoly, miverimberina ny resaka fizaram-bola etsy-roa hatreny Ambotsoroatra ka hatreny Tsimbazaza. Misy porofo avokoa izany rehetra izany ary ny aina ny vahoaka malagasy. Hatreto anefa, tsy hita izay tena vokatra ny fanadihadiana mahakasika an'izany ary manao akondro mifanafindravina ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Tao anatin'ny 20 volana, nandonda tabatra ny sefafi, tahaka izany ny fiarahamonim-pirenena 12 hafa. Hatramin'ny firenena mikambana, ny firenena Amerikanina, manaitra ny fanjakana iverina ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona, saingy tsy misy miaino. Rehefa zoiny zany, mbola mitohy ny tsy maty manota. Mbola miriary ny mpanao Bois de Rose na dia vao marina aza, fa nitohy ny fanapahana sy ny fanodranana izany taty aorian'ny 20 Janoary. Amin'ny karazan-draharaha maro, tsy efa manoatra ireo sapan-draharaha antsoina hoe mahaleo tena, tahaka ny Bianco, ny HCC, ny Samifine. Tsy dia misy lanjany ihany koa ny fitakian'ny fiarahamonim-pirenena. Mbola mivangongo be loatra eo am-pelantanan'ny mpanantanteraka araka izany ny fahefana. Efa mipoitra ny sahady ny lalàna hananganana ny fitsarana Haute Cour de Justice ahafahana mitsara filoham-pirenena. Saingy tahaka ny filambotsiary ihany izany rehetra izany. Mila sonihany manam-pahefana 700 sy enim-bolana farafaharatsiny vao afaka mandeha ny taratasy fitoriana. Ary tsy vidan'izay fa maro anisa ny pomba ny filoham-pirenena ao amin'ny komity izay hanao ny sivana mandray izany fitoriana izany.
izany ve tsy mbola fikasana hana mafy indray ny fahefan'ny filoha-pirenena. Ny zava-misy takona tanteraka ny maha régime semi-parlementaire ny eto Madagasikara. Fa mironana amin'ny fanamafisana ny fahefan'ny filoha-pirenena indray ny mpitondra. Takona ny tena fitsinjaram-pahefana marina, zara raha misy ny vola anaovana izany. Takona ny finiavana ampitoviny rehetra manoloana ny lalàna. Tsy mahagaga raha mihevitra azo toy ny tsy maty magnota sahady ireo tandapa sasatsasany ankehitriny. Fantanina no mipetraka, hanohy ny lalany ankehitriny ve ny fitondrana sa hanova famindra. Afaka milaza ve ny filoha fa manaja ny lalam-panorenana tahaka ny Anak'Andriamaso. Miazakazaka any amin'ny fianjerany sahady ve ny fitondrana Rajaonarimampianina. Manodidina izy 2 Desambra izay hatrany tsy mbola nosoloana ny didim-panjakana na degré nivoaka tamin'ny 20 Janoary 2024 izay nanipika ny andro alakamisy 20 Desambra androany fankalazana ny fahaterahany Repoblika Fahefatra ho andro tsy fiasana. Izany hoe manan-kery izany raha ny lalàna dia andro tsy fiasana nefa andresaka rama ny androany ny didim-panjakana izay nivoaka 3 taona talohan'izany tamin'ny 10 Desambra 2024 no nofoanan'ny gouvernement ary nentina ny lazana fa andro fiasana androany efa taona katroka androany ny nanangana ny Repoblika Fahefatra. Eny narabary no mitatitra ny mikasika izay. Ity ilay dekret nofoanana ny fahasivy ny volana Desambra farany teo, dekret laharana 2010-990 efa nivoaka tamin'ny taona 2024 tamin'ny fankalazana voalohany naterahany Repoblika Fahefatra. Ity no novain'ny gouvernement Takolo Roger nosoloana dekret nahafahana nilaza fa andro fiasana androany. Efa naman'ny lany andro anefa io dekret io. Misy ny dekret 2014-042 izay nataon'ny fanjakana ny faha 20 ny volana Janoary 2024. Izany hoe dekret taty aoriany io nivoaka ny taona 2024 io izay mamaritra ny andro tsy fiasana nefa andraisaka rama amin'ity taona ity no mbola manan-kery ary tsy mbola nofoanana na nisoloana. Ity dekret ity no tokony nosoloan'ny gouvernement, izany hoe raha ny lojika dia andro tsy fiasana nefa andraisaka rama izany no ity dekret farany ity izay mbola manan-kery. Tsy nisy naneho hevitra momba io fahadisoana io ny tompona ndraiky mpanjakana androany, dia tsy ambodivona no nisy fotoana niombonan'ireo hery politika samihafa ny nentina nankalazana ny fahaterahan'ny Repoblika Fahefatra. Hita tena toerana ny mampara, ny atoko maitso, ny arakisika, ny atoko havana ary ny malagasy miara-miainga, izay samy resy lahatra fa mila kalazaina izany noho ny fahasarotan'ny dingana samihafa no lalovan'ny vahoaka malagasy natongavana tamin'izany. Tazana teny ireo filohan'ny natoko lehibe isan'ireo nanangana ny Repoblika Fahefatra taorian'ny tolom-bahoaka 2024. Tolona izay niandrandran'ny malagasy 20 tapitrisa fanovana saingy tsy izany ny zava-misy ankehitriny. Lalam-panorenana no vidim-bahoaka no nananganana ny Repoblika Fahefatra ka tokony hajaina hoy ny filoha nasionala ny natoko iarakisika. Raha jerena ne hoe fampihavana-pirenena efa miavana iny izay zao efa fampandrosoana eo amin'ny fihavanana. Misy ny 4e République amintsika amin'ny teny zao. Ny République vaovao 4e République tsy maintsy misy ny lalam-panorenana izay miaraka aminy. Ka io lalam-panorenana io efa misy amin'izao fotoana zao atrofin'izany ty 11 Desambra ty dia natokana hankalazana n'io lalam-panorenana io. Tsy norarahina, ny ezaka, ny sakrifisy izay nataon'ny vahoaka mba hanajoroana izany Repoblika vaovao izany. Fa nitsakitsahana ny tolom-bahoaka kosa no ataon'ny mpitondra ankehitriny hoy ny filohan'ny Dedezamita teo aloha Andry Rajoelina izay isan'ireo mpitarika atoko tonga teny androany. Tao amin'ny foibe toeran'ny mamparara teo nanaovana ny fankalazana. Fampiratiana antsara ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany, fivirinana manokana nataon'ireo lehibe natoko lehibe ireo teto amin'ny firenena no nampiavaka izany. Inona ny vokatry ity fihaonana ity? Ankoatry ny atoko havana, manana solombavambahoaka ary maro anisa eny amin'ny anteny miara-pirenena raha tambatra ny député avy amin'ireo antoko rehetra tazana teny. Tazana ny odiody teny atoerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana androany. Mitsingila ela ary ve ny fitondrana Rajaonarimampianina 20 volana ty aoriany nandraisan'ny fitondrana voapirofo raha ny zava-misy androany teny ambodivona fa tsy mbola maty ny afon'ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2024 nanamarika ny faha 20 volana Desambra fa efa taona ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra androany ireo hery politika nasedra vahoaka tamin'ny fifidianana farany teo. Nisy ihany koa ireo hery politika hafa izay niombina tamin'ny fankalazana izay faha 20 ny volana Desambra izay naterahany Repoblika Fahefatra. Erny narabary hatrany.
folo volana katroka taorin'ny tetsy amin'ny Carleton voarefy eo ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tsy nendetana ny hevitra momba ny ho fihetsiky ny mapara eny amin'ny antenimieram-pirenena aorin'ity hetsika androany ity ny tena ny raha nanontaniany mpanao gazety mazava kosa fa efa tena mpanohitra ary tsy manara-dia tsy manohana intsony an'io fitondrana amin'njoro ankehitriny io fitondrana izay nambara ny fampiatsara velatsiny sady tsy miaino mikasika ny fampiavana-pirenena tsy misy fampiavana-pirenena vita sy afaka atao raha fampiavana-pirenena ao anatin'ny fiantsaram-belatsy rehefa tsy madio fo rehefa tsy madio saina rehefa tsy tia tanindrazana ny olona te hanao an'izany fampiavana-pirenena zany dia zava-poana izany fampiavana-pirenena zany mety ho teny anidina fotsiny ve iny nataony Andry Rajoelina iny sa ho hita maso amin'ny fihetsiky ny mapara isan'ireo tazana teny ambodivona ihany koa androany ny filohan'ny antoko avana mianjanja tanteraka ny mpitondra ankehitriny raha nanambarany androany ho azy efa tsy lavitra ny fampiavana-pirenena fa ny filohan'ny pirenena ankehitriny sisa no andrasana ny fahatsapatenany tenako moa zany no kandida faharoa tamin'ny deuxième tour iny nisy roa tapitrisa mahery ny fidy tamin'ny premier tour moa dia eo dodolo ny kandida ny premier tour rehetra raha atambatra ny vaton'ireo efa dimanjato sy telo tapitrisa nisan'ireo zany hoe dimanjato fotsiny diany ngambany an'le raiky alahy ka tsy hoe mifamelezana zany fa vazivazy ihany moa zany nyteny kanefa n'izany zao tonga eky dodolo ireo hery politika manao an'ity fety ao anatin'izany firaisankina-pirenena iombonan'ireo rehetra tonga tetony hoe tsy tokony atao tsinontsinona ny fotoana nahaterahan'ny repoblika fahaefatra noho ny dingana sarotra no lalovan'ny firenena vao natongavana tamin'izany tsy fanohana natsangan'olona no natongavan'ny akamaroan'izy ireo teto fa noho ny mahafananana ny ombonana sy ny arahana nefy ny repoblika fahaefatra isan'ireo mijoro ary milaza ny hosaro-piaro tamin'ny tolona marina natao teto amin'ny firenena ary tsy manaiky ny efanimbazimbana izany ny antoko malagasy miara-miainga ireo fomba fanao sy fomba fihetsika ary ny hevitra politika efa hita fa tsy mahaso ny firenena nefa no misy mikasa ny amerina ankehitriny no toerin'izy ireo za lehibe any malagasy miara-miainga tsy mahatsiara hoe nahiliky ny fitondrana zany satria za tsy nanohana nametraka ny fitondrana ka tsy dia mahatsapa zany hoe nahilika sa tsy nahilika fandraisana andraikitra ho an'ny firenena no ataonay ny fanjakana ny tokony mametra-panontaniana angambany hoe iza no manohatra za tsy dia manana eritreritra ny anohatra zay tombontsoa am-bahoaka zany fa rehefa ohatra hoe tombontsoa ny vahoaka dia manohana azy fa na iza kosa aloha mandeha amin'ny tsy tombontsoa ny vahoaka dia manohatra an'izay kosa na mpitondra izy na tsy mpitondra tapina tanteraka ny domo ho an'ny fitondrana erajonaromampianina tapitra mihetsika avokoa ireo hery politika eto amin'ny firenena raha pitso ihany koa no fantatra fa hanao fihetsiketsehana ihany koa ny avy ao amin'ny ankolafy-ravalomanana tsy ny ara-politika ihany anefa fa efa manomboka mihetsika ihany koa ny any amin'ny fiarahamonina na eto andrenivohitra na any amin'ny faritra miaino ihany ve ny filoha-pirenena ankehitriny lafim-baovao afaka kosa indray no izatsika ny fiarana amin'ity ariva ity fandrombana no nanaraka ny von'olona an-tranga omaly tany morondava miasarotra ny toedrarany antoerana tsy izay mbola fandraisana ndraikitry ny gouvernemanta ho an'ireo niarambonina fandefasana miaramila ny antoerana no nambaran'ny prime ministre Koly Roger androany anamafisana ny filaminana ankoatry ny fandraisana an-tanana ireo maty sy naratra mbola eo ampandaminana ny toedrarany mpitandro ny filaminana amin'izao ora izao arao ny fanadihadiana taona ny siramamy efa very tao amin'ny orinasa Sikoma vokatry ny fandrombana nataon'ny olona androany 7 ny efa voasambotra ny omaly 3 no maty ny iray mpianatry ny CEG ny iray kosa olona sendra nandalo ny iray maty teny amin'ny tobim-pahasalamana 10 no naratra mafy olona mpijery fitokonana nanao kamarondro naratra ireo 2 no voatora-bato tamin'ireo mpitandro filaminana nitondra fanazavana mahakasika izany ny commandant gendarmerie pirenena ao Menabe na tonga ny fisanjonana eny anafika kan ireo dia rehefa manao grevy agny ireo dia sy grevy mahendrika mahagrevy azy moa ny zava-nisy tany amin'ny Sikoma fa lasa manao destruction manao vol manao devotery ny mpampiasa ny tory rehefa ny tory moa ny mpampiasa dia fafana ny enquête dia misy ny arrestation hoe avitsolo le namanahy izao nitaky an'izay moa ry zareo dia avy ry zareo nanafika ny camp 50 mètres ny vavahadin'ny camp ireo no
sady manapoaka basy no mipilitra no ka ny intention zareo moa dia handeha aty aminay haka ny olona reo zareo misy mangataka any reo fa tena manafika misy zay hoe miaro tena fotsiny zay posena azy any nao mitaky ny grève mahagréviste azy ny hafa koa mety misy amin'ny sisiny koa ka zay sy voamétriser le menera de grève ny raha ataony. Araka ny fanazavan'ny loharam-baovao hafa tsy fanafiana ny tombony nataon'ireo mpitokona izay tsy nitondra afa-tsy tanam-polo fa fitakiana ny famoahana ny naman'izy ireo. Vokatry ny zava-nisy ny tranga omaly vaky ny orinasa Sikoma. Tsy fantatra loatra eto hoe iza no nanao io famakiana io fa etsy andanin'izay misy ny manararaotra vokany 700 taonina eo ny siramamy efa lasan'ny olona. Manazava ny fahitany zava-misy ny filohan'ny syndicat ny mpiasa ao amin'ny Sikoma. Hoe ino anakananareo nay fa zay ne andeha angala ny namanay igny dia mitoerana senareo azy atolonareo nay avoa fa tsy raha igny rery nanao grève fa zahay aby ahoana no olo raiky roe no samborinareo ndesinareo aty dia ireo zany tsy nanaiky an'izay ireo tsy nanaiky zany tonga dia nitifitry dia olo reo nitorabato koa eo nikisaky fa izay avao dia jusk'egna tapo-tanàny Morondava dia mbola nisaky tifitry foana nataon'ny gendarme tao dia misy ny maty dia misy ny raty dia fandrobana zany dia olo tsotra koa zany io hoe satria lafa nitifitry zany gendarme tsy piasan'ny Sikoma tena piasan'ny Sikoma voatifitry maty fa olo hafa dia regny olo fianakaviany regny olo regny amizao mitaritsy fandravana an'le société ary ny mahagagany dia misy gendarme sy polisy magnety eo fa tsy manakana ny fahitako azy ireo koa zao ohatrany minday koa ka mitondra mody koa. Manoloana ny hevitra mifanohitra avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny solotenan'ireo mpiasa manazava ny fahitan'ny zava-misy ny mpanao gazety namana Bily avy any an-toerana. Zany hoe 220 no naratra mafy ray no voan'ny bala mbola atao hoe niady aina tamin'ny alina tamin'ny sasany alina zany izay nandalo teny amin'ny hôpitaly Namaora fa maty maraina tokony tamin'ny 3 ora maraina teo ilay anankiray voan'ny bala dikan'izay zany lasa 16 reo naratra mafy dia 2 zany no voalaza sy voaporofo fa maty vokatry n'izay fifandonana izay araka ny isa izay azonay teny amin'ny hôpitaly be Namaora vokatry ny fifandonana ny telo metona raha ny fifandonana hatramin'ny omaly dia ny teo Abemanonga nitohina katy Tsakomeloka ary ny farana teo misy ampanandalana makany amin'ny kazerna misy ny gendarmerie ary teo moa zany no tena nisy ny fahavoazana maro na ho an'ny naratra zay na ho an'ireo namoy ny aina ireo. Hatramin'izao aloha tanàna maty ny tanàna Morondava talohan'ny nisy n'ity hetsika ity nilaza ny fitondram-panjakana fa efa milamina ny grève mpiasa Sikoma. Ny ministeran'ny indostria tsy andanin'izay tsy afaka nandray anay raha nanontaniana ny mahakasika ny fanaraha-maso ny orinasa manana olana toa ny Sikoma ity. Raha tsy ahivina ny volana May nisy taratasy natao siny ny fanaraha-mpiasa sy ny mpampiasa hanondrotana karama. Ny volana Novambra teo nitaky ilay karama ireo mpiasa, ny mpampiasa nefa tsy nanaiky. Nanao fihetsiketsehana noho izany ireo mpiasa ka tonga hatramin'ny naharatrana teratany Sonoro mpitantana ny orinasa. Voanjo sy akatra kodisy na conseil de discipline ireo mpiasa ireo avy eo tsy nanaiky izany izy ireo ka nidina an-dalambe. Miverina mbola tabatra indray araka izany momba ny tsy fanajany ny fitondrana era-jaonary mampianina ny izon'olombelona amin'ity von'olona vokatry ny tifitra atao ny mpitandro ny filaminana ity omaly tamin'ny 7 ora maraina no fantatra fa lehilahy antitra iray tokony ho 20 taona no maty voatifitry ny miaramila tao Ankazobe Atsimo. Farampitso amin'ny folora kosa ny fotoanan'ireo mpomba ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana mikasika ny karakara hetsika izy ireo ety mankalaza ny tsingerin-taona nahaterahana ity filoha izay taraiky any Antsiranana ity hatreto aloha tsy mikasa ny voaka ny magro izy ireo saingy laza ny loharam-baovao iray azonay androany fa tsy afaka ny azona ny vahoaka tsy haneho ny heviny izy ireo mety hafapana ny eto andrenivohitra Rampitso araka izany.
fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray vahaolana vonjimaika trano no arosin'ny fanjakana amin'ny famana ny olany délestage eto amintsika tsy ho voavazato isanjato ny délestage ho ny ministry ny angovona eo azy ireo fepetrahano ray sy ny etsakilany nambarany fa efa manomboka ny audit saingy tsy fantatra hoe raha oviana no hifaran'izany no tanterahan'androany tetsy amin'ny ministeran'ny angovo ny fampafantarana ny lalàna misy ireo sehatra tsy miankina raha toka hiantsehatra eo amin'ny sehatry ny angovo izy ireo fanatezina. Fanatsarana ny groupe fanafarana groupe vaovao fanoloana ny milina efa simba fa olona vonjimaika trano arosin'ny fanjakana amin'ny olan'ny délestage tsy satria toy ny vahaolana maharitra ary tsy ho voavazato isanjato io olana io raha ny fanazavany ny ministra tompona andraikitra. Dia tiako nanazava mazava atraizana andraikitra ministra ny angovo atraiza manomboka ny andraikitry ny palais général Jirama raha mifangaro amin'isaytsika foana hoe ministra angovo gérer délestage dia adinitsika fa misy palais général Jirama misy ny conseil d'administration Jirama amin'izao tsika miteny zao ny zavatra fantatra efa misy groupe efa tonga ohatra ny napetraka tany Toamasina misy groupe ho afarana anenjena ny etanarivo ny amin'ny faritra koa ny any Diego efa miverina amin'ny laony amin'ny faritra maromaro efa miverina amin'ny laony nefa atsika miteny zao ny délestage zato isanjato mbola tsy tratra tena tamin'izao fotoana izay zavatra azoko ampanantenana dia ny fanaovana zavatra rehetra mba hampiana ny délestage. Ankoatr'izany efa manomboka ihany koa ny audit saingy tsy fantatra hoe nanomboka oviana izavy no voakazika izany dia raha oviana no hifarana ka izy tatitra ho fanta-bahoaka ve momba izany sa hanao ahoana. Ireo fifanarahana momba ny famatsiana solika ny Jirama sy ny famatsiana fitaovana nandaniana volam-panjakana amina miliara maro no hanaovana audit. Tsy mbola fantatra koa hoe raha oviana izany vao tena hiva manontolo ny olan'ny délestage fa tsy ministra ny Jirama ny ministra ny angovo. Zaho ministra ny angovo fa tsy ministra ny Jirama. Tsy ministra ny Jirama fa ministra ny angovo. Politika ny angovo no mahetoa. Ny délestage no olana goavana miantra amin'ny vatana amponina ankehitriny etsy ankilany no tanterahina androany tetsy amin'ny ministeran'ny angovo ny fampafantarana ny lalàna amin'ireo sehatra tsy miankina raha toka hiantsehatra eo amin'ny sehatry ny angovo sehatra izay mbola malalaka ary azo idirany ny mpandrara tsara eto amintsika. Faraky ny fanarahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao arakaraky ny valin'ny fanatediana no ahafantarana izay voasazy amin'ny fahavoazan'ny olona nanjifana entana lan-daty na simba na ny mpanondrana ny entana na ny mpandray izany ny mpivarotra ny mpividy samy mety tompona andraikitra avokoa amin'ny fahavoazana ateraky ny sakafo na vokatra lan-daty manamafy ny fizavan'ireo entana eny an-tsena ny tompona andraikitra amin'izao akatoky ny fety izao fotoana mampitobaka indrindra ny vokatra fihinana toy ny vatomamy lafarina fanaovana mofomamy menaka sy ny sisa fahoarahintsika rahampitso ato anatin'ny fampalam-baovao hatrany ny andindiny mahakasika izay vaovao izay fa mbola mandidina izay fahatongavany fety ny krismasy sy ny farantaon'izay hatrany tafakatra hatramin'ny 10 hetsy sy 4 tapitrisa ariary ny vidin'ny akanjo mianjaika ho an'ny lehilahy miaraka amin'ny kojakoja toy ny kravaty sy ny lobaka eny amin'ny mpanjaitra fantadaza eto andrenivohitra manodidina ny 300 kosa ny costard friperie izany hoe 9 ariary raha toka ray etsy ariary akoatry ny lamba no anjaira ny mpanjaitra izany ny kalitaon'ny lamba ampiasaina sy ny karazana kojakoja samihafa no tena antony ireo fahasamihafana lehibe ireo samy laza kosa na ireo mpanjaitra na ireo mpivarotra fa nienatra ny amin'ny 300 isanjato ny farisi ny mpanjifa raha oharina tamin'ny roa taona lasy fanatedina. Lamba 300 ka hatramin'ny 700 metatra isan-taona no afaran'ny mpivarotra sy mpanjaitra akanjo mianjaika an-dehilahy iray eto andrenivohitra. Ity orinasa ity manafatra lamba intelo na inefatra ao anatin'ny taona. Tena lafo ny vokatra tolotra izy ireo ny mpanjifa raha oharina amin'izay hita eny amin'ny tsena. 10 hetsy sy 1 tapitrisa ka hatramin'ny 10 hetsy sy 4 tapitrisa ariary. Antony, ny kalitaon'ny lamba, avolenta sy ny teknika fanjairana tsy ampiasana milina ny 7 isanjatony. Olona 4 ka hatramin'ny 7 isanandro no manatona ity orinasa ity. Fanjaitra izay dia mampiasa le mbola façon traditionnelle na hoe semi traditionnelle. Mampiasa toile crin izay ny produit-nay tsy avy eto an-toerana ny kabeazany fa avy any ivelany. Ny kabeazany dia mbola atao tanana fa tsy industriel be izao akory. Na amin'ny lava-bokotra izany mbola tanana daholy, ny entoilage mbola tanana koa. Etsy ankilan'izany, ity mpivarotra costard friperie ity mandany 3 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 7 tapitrisa ariary amin'ny fanafarana akanjo ambony sy ambany
sy lobaka misa 30 ka hatramin'ny 70 isa. Manodidina ny 4,000 ariary no amarotan'izy ireo ny iray, kostara miampy kravaty sy lobaka. Mpanjaitra iray teny ambodiny sotro kosa no nilaza fa atokisan'izy ireo ny kalitaony entana atolon'ny mpanjifa na dia somary mora aza. Olona 7 ka hatramin'ny 520 no mampanjaitra akanjo eo aminy arakaraka ny vanim-potoana isan'andro. Zay koa nefa tsy afaka manao prix lafo satria fahafaha vidin'ilay olona zany mbola miady varotra dia tsy zakany zareo raha prix ohatr'izay fa zay zany miezaka manakaiky ny zakan'ny olona foana. Raha costard andeha zany zao dia raha ohatra miaraka amin'ny cravatte lavanière dia gilet dia lobaka izy zao dia 500 000 dia lamba fotsiny ny aterin'ilay olona dia izay miantoka ny fourniture rehetrarehetra. Satria ny an'ny lehilahy zany lafo kokoa ny fourniture ampiasaina par rapport amin'ny vehivavy. Na izany aza, iombonan'ireo malagasy mandraharaha eo amin'ny asa fanjairana ankehitriny fa nisy nono fahavalon'izy ireo fa tsy ny friperie. Antony, mirona amin'ny fividianana entana mora ny ankamaroan'ny mpanjifa noho ny fahefa mividy. Ireo mpanjaitra tsotra ohatra, manao ireny karazana zaitra an-tanana samihafa eny an-tsena ireny, nanipika fa mihena hatramin'ny 500 isan-jato ny tsena azon'izy ireo. Mandeha ny entana vita sinoa any ambanivohitra, manampitrotraka izany ny karazana solda ataon'ireo tranombarotra eto an-drenivohitra. Amin'ny ankapobeny tsy fisiany politika mpanjakana natao iarovana ny mpanjaitra malagasy no olana ho azy ireo. Arakaraka ny mampitobaka ny entana sinoa no mampiena ny vola miditra amin'ireo mpanjaitra tanana. Any Proche-Orient vonoiny tafika israeliana ny minisy mpanjakana palestiniana Ziad Abdouyen nandritry ny fandalovana tao Cisjordanie nidina ifotony nanoana ny fitakian'ny mpiasa tsy azo antena intsony sy ny fanerany lalana eo amin'ny firenena rotota fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Namony no omaly ny ministra palestiniana Ziad Abdouyen nandritra ny fifandona tao Cisjordanie tamin'ireo tafika israeliana. Ministra iray manohana ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpiasa tao amin'ny orinasa iray. Antony, nanomboka omaly no efa nitokana noho ny fanjanana ataon'ireo mpiasa palestiniana endreketany mpampiasa israeliana. Tao anatin'ny fitokoana no diran'ny mpitandro ny filaminana antsehatra ka nampiasa hery mivantana amin'ny ity ministra ity, maty noho izany ilay ministra. Azo everina noho izany sy ny fivorian'ireo tompona andraikitra ambony palestiniana ny Ramallah andraisana izay ho fanapa-kevitra. Ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas efa nanamelika izao fihetsika feno fiantsina izao ary nilaza fa tsy hijanona amin'izao fotsiny izy ireo. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana raha nambaran'ny tompona andraikitra amin'ny filaminana anatiny. Fa ankoatr'izay ny vondrona Eoropeana nanao antsova amin'ny anaovana fanadihadiana aingana ary mangarà momba ny tirara ity. Notsindrin'ny mpitondra teny vondrona Eoropeana tao anatin'ny fampitam-baovana avoakany fa tafahoatra nataon'ireo tafika israeliana. Ao anatin'ny 3 andro fisaonana nasionaly no atao Palestine. Ety ampamarany indro entina aminao ireo vovony songadina tamin'ity anio ity tsy mbola nosoloana ny didim-panjakana na dekret nivoaka tamin'ny 1 Janoary 2024 izay nanipika ny androandroany alakamisy fa 1 Desambra fankalazana ny fanaren'ny fahaterahan'ny Repoblika Fahefatra ho andro tsy fiasana. Nanamarika ny androandroany kosa nefa fa efa taona ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra ireo hery politika na sedra vahoaka tamin'ny fifidianana farany teo fa taorian'ny von'olona Antranga omaly efa taona ny siramamy favery tao amin'ny orinasa Sukoma vokatry ny fandrobanana ataon'ny olona androany tany Morondava 7 no efa voasambotra fa rahampitso amin'ny folora ny fotoana ireo pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoenty mankalaza ny tsingerin-taona naterana ity filoha ity izay mbola taraiky any Antsiranana amin'izao fotoana izao. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity sorana manokana ireo mpanaraka ny fampalam-baovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahita lavitra DSTV any Antsiranana. Dia izay koa no entina mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsiaralalàna. Vao shampoing Style Vulperi. Vaovao, vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.